Ny fifaliana no andosoana tokantranontsika mandroso ohatra tokantranontsika ny ambassadeur-ny Osoa Siady mitondra ny fampianaran'ny Osoatsika androany ny larana fa 10 no fampianarantsika androany ary ny fampianarana androany dia mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fa diso Jesosy na Jesoa na Jesasy na Jésus zany. Androantsika no anaporofona an'izay miarabantsika rehetra aloha nampandroso ny tenako tamin'ity anio ity indray mampandroso an'izao fampianarana izao. Miaraba antsika rehetra zay efa manaraka sy mandro ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny internet ao amin'ny YouTube moa zany ny Yaosoa TV no jerevanareo ary ao amin'ny website indray moa zany website ao amin'ny rtvyaosoa.com. Miarabantsika rehetrarehetra ny ambassadeur-ny Osoa Siady ary faly dia faly mandroso tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao ary anaporofo an'izay fampianarana izay indray ny tena koa dia faly miarabantsika rehetra ny tena koa ny ambassadeur-ny Osoa Siady no mandroso tokantranontsika indray ny amin'izao fotoana izao manona ny hatsaran'ny Osoa amintsika ihany koa ny tenako ny fampianarana moa dia ny larana fa 10 fampianarantsika androany. Efa maro dia maro ny nareo avy any am-pianaranomasina efa miresaka sy manaraka ny fampianarana ihany koa amin'izao fahitalavitra mivantana internet zao ihany koa. Antsika rehetra eto Madagasikara moa zany dia efa mahaitsika fa efa mandre. Fa ho anareo ny ampitan-dranomasina dia mampafantatra anareo zany zao hoe mba ahafahanareo manaraka direct ihany koa ny fampianarana dia efa mandeha mivantana zao amin'izao retenenako miaraka amiko eto ny fandikana teny amin'ny teny frantsay mivantana amin'izao efa hitanareo any amin'ny site RTV Yaosoa daholo zany. Ny teny sinoa hitanareo ao koa ary ny teny anglisy hitanareo ao. Dia anjaranareo aloha zany misafidy fa mbola reo no azo natolotra dia anjaranareo misafidy. Mbola hiditra ihany koa tsika amin'ny teny rosianina sy ny alemaina aoriana zao fa mbola hianasa natao aloha ny fandaminana araka izay mapety azy. Fa ho antsika rehetra zany izay manaraka dia efa azonareo arahana ao amin'ny site rtvyaosoa.com rtvyaosoa.com ny fanarana dia misy ny fanarana mivantana koa amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ny veriko tsara amin'ny teny sinoa zany, amin'ny teny anglisy zany ary amin'ny teny frantsay français zany. Dia zany ny fanomboana fa roso avy hatrany amin'ny fampianarana zany. Larana fa 10 fampianarantsika dia ny zahatra ho jerevantsika androany hoe ny fanaporofona fa diso Jesosy zany. Inona madiso anazy? Mba zava-be mihitsy fa zay niaraka tamin'i Jesosy maneran-tany dia mahita tsara mihitsy fa samy mpanota daholo zay niaraka taminy ary samy milaza fa tsy misy afaka amin'ny fahotana ary tsy Jesosy rery io fa ny Andriamanitra rehetrarehetra zay tompon'ny olona dia samy tsisy mahafaka amin'ny fahotana, na ny Andriamanitra natsoa arabo, ny Andriamanitra natsoa ny aroa ny sinoa zafady, ny Andriamanitra natsoa ny indiana dia samy tsisy na afaka amin'ny fahotana na ray aza. Mitovy daholo zany reo fa ilay nitsindriana fotsiny androany le hoe Jesosy dia satria mampiasa ny soratra masina izy zany ka na ny hoe baiboly zay zany no mahatonga antsika hoe mandray an'ilay resaka hoe Jesosy fa izy rehetrarehetra reo ny Andriamanitra rehetra ankoatra ny Yaosoa dia diso daholo. Fa nampianariko antsika mihitsy moa ny antony hoe nanino anaran'ny Yaosoa tsy hita tao anatin'ny baiboly efa nazavaiko iny. Fa androany kosa iny zany dia miteny amintsika rehetrarehetra mihitsy ny hoe inona ny fanaporofona fa diso Jesosy? Valiny. Zay olona valiny voalohany afaka mametraka fanontaniana reo ariana zao fampianarana zao satria androany tsika dia ianaraka fampianarana maromaro dia araka zay viteto zany. Efa zay indray moa zany ny fomba vaovao natao zany hoe rehefa manao fampianarana tandeha maromaro ndray alefa dia misafidy ny enonanareo tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina daholo ny dikan'izany hoe anjaranareo misafidy ao anatin'io ina hoe
youtube io zany ao anatin'ny sita hoe yaosoi radio tv yaosoi tv ny anaran'io sita io zany de raha ohatra anao ka mahita sita misy an'izao sary zao de misafidy fotsiny hoe yaosoi tv ao anatin'ny youtube tapenao za de tonga anatin'ny fampianarana rehetrarehetra ianao de afaka misafidy an'zay tianao am'izay anao zany hoe tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina tanteraka ny fampianarana zao mba hidiranareo am'izay ho amin'ny fanatonanareo an'lay Andriamanitra tena tebe anareo le tena namorona anareo de zay mihitsy nday anton'izao fampianarana zao ka ny filazanareo rehetrarehetra fa mpanota de midika fa tsy miaraka am'lay tena mpamorona anareo nareo satria raha niaraka tam'lay mpamorona ianareo de tokony tsy ho mpanota intsony ny dikan'izay satria io Andriamanitra marina io de fa namoaka teny hoe izy io de tsy mihaino an'izany mpanota zany ary zay mihitsy ny anaporyfotsika fa tsy izy io Jesosy io na izy izy io na jizasy ny maro samihafa tsy izy io fa tena misy loky ho lay tena maty teo amin'ny atsofijaliana zao ny fanaporofona matsy voalohany indrindra metsika ny teny voalazany tenin'Andriamanitra fa miteny gasy moa namakeko anazy ato fa ny sisatria zany de mamadika anazy amin'ny fiteny hafany aloha zay voalazany soratra masina fa io Andriamanitra io de tena tsy mihaino mpanota mihitsy io zay ny voalazany soratra masina aloha ka zay miaraka am' Jesosy nefa ny sy Jezus io mpanota daholo dikan'izany zany tsisy miaraka aminazy mihitsy tsy miaraka amin'ny Andriamanitra mpamorona anao io anao ovakitsika ara ny boky nisy atoko fa 7:50 de ny andininy voalohany sy ny faharoa vaketsika amin'ny teny gasy zany izy fa ny mpandika teny kosa mamaky anazy amin'ny teny vahiny zany ataoko miadana koa moa le teny de mba afaka mihaino tsara daholo sy sady mandika teny milamina ny mpandika teny indro ny tanany ava tsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka de tsy mihaino izy mazava-be sy mahitsy be zany teny zany hoe io Andriamanitra io de tsy mihaino ny olona meloka mpanao meloka zany any hoe mpanota zany ary izy io de tena tsy mihaino ny olona mpanota satria miafina aminy mitavana de jereo tsara kosa nefa fa ianareo rehetrarehetra kosa nefany de mpanota tsy nisy ny aina nge zany nareo no ny amy ten'Andriamanitra io mahitsy be mihitsy le teny tsy izy mihaino mpanota zany io Andriamanitra io ary ianao tsy afaka manao force anazy hoe mihaino izy rangahy valy non tsy mihaino mpanota zany izy ary tsy ho terenao am'zany izy satria izy namorona anao ka tsy ianao zay foronona ny andeha maly anazy araka ny ten'Andriamanitra re bokyny romana eo fakitsikely zay bokyny romana zay hoe tsy ianao zay ny foronona ve ny amaly am'izay namorona hoe ino ny ty ataonao oke vakitsika zay teny zay romana toko 7 raha ohatra ny kadadidiko tsara moa zay teny zay mihitsy n'izy oke tsy zevatsika kely aloha hoe tsy nizahatra ny foronona ve andeha maly azy eza misy zay romana toko 7 andininy faharoapolo romana toko 7 andininy faharoapolo faharoapolo de andao fakitsika kely atiny soratra masina zay teny zay romana toko 7 andininy faharoapolo fakitsika manampondeniny sy ny zay toyny ihany manoko andininy faharoapolo tsia raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra io zany le hoe misy olona mamaly an'Andriamanitra zany de miteny Andriamanitra hoe ianao ve mba mianatra misy mamaly anazy zany ianao fa izy ianao misy mamaly anazy zany ny dikan'io teny io izy zavatra noforonona vanao am'izay namorona anazy hoe nahoana ianao no manao ato izao ianao zany noforonona de tsy afaka miteny an'lay mamorona anao ianao hoe tsy mety ny ataonao de hoe ahoana zany nataonao ohatran'izao tsy mahazo mamorona mamaly ny mpamorona ianao na manmetsiny ny mpamorona na mety anymeteny zatra mifanohitra aminazy fa rehefa nyteny izy de ny anjaranao manginona ny vavanao zay ny fahamarinana
fermer la bouche dia katoavy ny teniny zay ny tokony ho izy zay dia toy antsika ny teny ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tanymanga satria motsy misy matsy le atao hoe tanymanga zany dia iny hoe tany ditra ozy ny malagasy dia io tanymanga io na tany ditra io no alaina dia anamboarana vilany anamboarana sarin'olona sary zay mahafinaritra anazy io e dia volavolaina ka zay mety eo dia zay io mpamorona io tsy azonao valiana izy fa rehefa nyteneniny dia tsy maintsy tanteraka zay dia le hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina fa rehefa nyteny dia tsy misy tanteraka zay dia ny voalazan'izay any amin'ny bokyny nomeria any misy an'izay fa tsy zasy hoe jevatsika ketsy amin'ny bokyny nomeria voatsika zay manaraka sotra masina moa zany dia manaraka foana ihany koa ny teny zay efa ampianarina eto mba samy hafantatra ny tokony hoarahana am'izay nrehetra rehefa mihinana zao teny zao. Numéria 23-19 mivakitsika zany a numéro 23-19 ny momba an'io Andriamanitra io na ny kaliten'Andriamanitra hoe tsy ianao mihitsy no andeha maly an'io Andriamanitra io am'izay teneniny. Numéria 23-19 mivakitsika zany. Numéro 23-19 zany Andriamanitra tsy mba olona ka handainga. Zany io Andriamanitra io zany tsy mandainga zany mihitsy io na miteny zatra tsy marina fa teny marina foana io ary tsy mety miteny zatra tsy marina zany izy fa rehefa nyteny izy zany hoe za tsy miheno mpanota dia tsy azonao toerina zay teny zay hoe mihaino izy rangafa zay vahoaka be ty ve dia tsy hoenony rehefa miteny izy za tsy miheno mpanota dia tena tsy mihainanao izy nydikan'izay satria ianao mpanota na zanak'olombelona ka hanenina zany hoe tsy mety manenina am'izay nytenenina izy fa rehefa nyteny izy zany dia tsy maintsy miatry ny teniny moa efa lazaka izy ka tsy nefainy zany hoe raha voazatra ny teneniny dia tsy maintsy vitainy dikan'izay na efa niteny izy ka tsy nitoviny zany hoe nytanterahany zany hoe raha ohatra ny izy ka nyteneny koa dia sady ny tanterahany no ny fitainy tsy miova miteny izy zany ny dikan'izay no zany tsy azonao atao mihitsy le miteny hoe tsy misy an'izany rangah zay re tiako tenenina matsy hoe foanao anatin'ny sainao zany dia reto daholo ary ny teny nambaran'io Andriamanitra io tokoa hoe ianao nge tsy afaka mamaly anazy ary tsy azovainao zany teniny zany ary zany no ampianarina antsika olombelona rehetra hoe aza terenao anaraka ny mety aminao io Andriamanitra io fa rehefa nyteny hoe za tsy miheno mpanota dia tsy miheno anao izy araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo Jaona 9:31 vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa lay mivavaka aminy sy manao sitrapo no mihaino iny zany hoe raha mpanota zany ianao dia tsy mihainanao mihitsy ny io Andriamanitra io fa tadika io zay fa ny azy ny ianao dia le manao sitrapony ihany lay tsy mandika ny teniny le manaraka ny teniny amin'ny fanomezantsika n'lay zana malala Iosoa ho avy eo moa tsika ny tena izy hoe iza zany le tsy mpanota dia ho tserevantsika eny izy aizany mahatonga anao tsy mpanota dia hitantsika eny izy fa eto zany ny olona enon'Andriamanitra vavaka dia ny tsy mpanota satria ny mpanota dia tsy mihaino izy ary zay ny proof fa ianareo mpanota io zany dia tsy niaraka taminareo Andriamanitra ianareo zay miantso Jesosy nefa mpanota na Jesoa dia efa naporofona zany fa tsy miainanareo mihitsy ny Andriamanitra nydikan'izao reraka fotsiny nareo mankany am-piangonana fa tsisy miainanareo zany eo ary raha misy zay miaino anareo dia ny devolony miaino anareo fa raha le Andriamanitra marina dia efa namoaka teny izy hoe za tsy mihaino ny mpanota mariako moa fa afaka mandefa fantaina daholo tsika rehetra avy any ampitan-dranomasina any ihany koa raha ohatra ka manana fantaina ho alefa ty amiko aty dia efa azotsika rehefa daholo zany zay moa no mahatonga an'azy hoe mivantana raha tsika eto Madagasikara afaka mandefa tsika ny faritra be dia be moa ny any faritra Brezila any tena ninona piditra ny fandray tamintsika eto zany zay moa tena tadidiko tsara zay satria efa misy amin'arivo maro zareo nefa manaraka an'izao fandarana zao dia misy maromaro misy any Allemagne misy any Canada misy any France misy be dia be dia zay no tonga ny hoe rehefa misy fantena tenareo apetraka dia occasion mihitsy ny androany ny afanareo mametraka ny fanontaniana amin'ny ambassadeur-n'ny Iosoa Ziadia mba ho tonga ho any amin'ny tena
ho famonjena ny fananao ianao satria zao antony zao a de amonjy ny fananareo fa tsy nofonareo tadio fa ity nofonareo ty de miverina vovoka io ka tsy tonga amonjy ny nofonareo za zavatra vovoka ve vonjena tsony fa ny atongavaketo a de amonjy an'le fananareo zay hoentina makany amin'ny lanitra ny lanitra ho any amin'ny dada mariavasy ilay tena mpamonjy anareo a Yahosoa no anarany mijerevantsika eo no mamarina anazy Yahosoa zany eto rehefa ten'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ka ianareo zay niaraka tamin'i Jesosy Jesoa io zany a apetraka aminareo ny fanontaniana satria ianareo dia mpanota amin'ny mampanota anareo tsy azonareo hovana tsony satria international samy miteny an'izany daholo hoe mpanota iza zany le niaino anareo fa raha Andriamanitra miteny fa izy tsy miaino de valiny de voly io niaino anareo io raha nanao fagagana nareo de devoly nanao an'io raha ninona nanao fanasitrana reo de voly nanao an'io zay rehetra nataonareo de devoly nanao an'io satria ro ten'Andriamanitra hoe ny mpanota mantsy de mpandika lalàna de zao ny volazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana Tesonianina faharoa Tesonianina faharoa no amin'le fagagana zany ty resako ty toko faharoa andininy fafito a ka hatramin'ny fahafolo ianao nge ty teny Yahosoa mikasika reo mpanao fagagana rehetra io hoe mivavaka de manao fagagana io hoe tiany ianareo ty rehefa mpanota anareo de tiany niaraka taminareo ianao tsara ny teny Tesonianina faharoa toko faharoa andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo fa miasa sady ny zava-miafina zany hoe misy zava-miafina efa miasa sady zany de ny tsy fankatoavan-dalàna ino nefa nio tsy fankatoavan-dalàna io a le fanoerana ny teny Yahosoa de lasa mpanota ianao rehefa tsy tafaraka amin'ny Andriamanitra maro ianao de mpanota de io nareo milaza fa mpanota io a de tsy misy afaka amin'ny fahotana araiara ka nareo mpanota na toe mpandika ny teny Yahosoa ary rehefa mpandika ny tenin'Andriamanitra de mpanota de zay ny profo fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo satria mpanota ianareo ary mpandika lalàna zay de zao ary le izy kanefa mandra-panaisitra an'izay misakana ankehitriny ihany ary dia seho any le tena mpandika lalàna ny atao hoe mpandika lalàna zany de mpandika ny teny Yahosoa ka reto mpandika lalàna reto izy ny tenin'Andriamanitra de ho levon'ny Yahosoa tompo amin'ny fofona ny vavany zany hoe ny olona mpanota zany le ho levon'ny Yahosoa tompo amin'ny fofona ny vavany ary ny atao hoe mpandika lalàna de efa nampianarantsika hoe Yahosoa nge le manala ny fahotany nefa ianao miaraka amin'i Jesosy hatrany de tsisy afaka ny fahotana za zao de direkta be zany valiteny zany efa mandeha sady izy hoe noho ny amin'ny fiarahnao tamin'i Jesosy zay tsy mahafaka ny fahotana de mazava ho azy fa mpandika lalàna ianao a de ozy ny ten'Andriamanitra hoe ho levon'ny Yahosoa tompo amin'ny fofona ny vavany ianao ary ho foaniny ny fisehon'ny fiheviany zany ianao zay milaza fampanota io zany a de miomany fa ho levon'ny Yahosoa amin'ny fofona ny vavany ianao ary ho foaniny amin'ny fisehon'ny fiheviany any hoe rehefa tonga izy zany ka mbola velona ianao a tany de ataony foana ianao tena ho ravaravany tanteraka ianao zany ary famarinana zany de hoe ny andiny fasivy ho anareo le mpanao famantarana sy fagagana io nefa ny mpanota le Andriamanitra nareo miaraka aminareo mpanota miaraka aminareo ary matoa ireo mpanota le Andriamanitra nareo mihitsy ny mpanota ny dikan'izay de tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana izy satria Andriamanitra tsy izy a Andriamanitra mpanota ianao nge ny teniny ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana zany hoe ny fiavin'io Andriamanitra tsy izinao io zany a de araka ny fiasan'ny Satana na ianao le milaza fa mpanao fagagana io eno hoe ary amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra mandainga izy satria zatra fitaka ny eo ambadika an'io avy any amin'ny devoly fa amitana io mody manao fagagana ianao nefany a devoly io miara-miasa aminao io profony zany ianao olona tsy afaka ny fahotana fa mpanota miaraka amin'le Jesosy a na Jesoa mpanota daholo zay miaraka amin'io international mihitsy miara miteny an'izany fa mpanota ahoana mo ianao rery milaza fa tsy mpanota ianao zay koa de fa lainga ataonao zay fa ny olona rehetra zay miaraka tamin'i Jesosy de mpanota de manao fagagana zareo de eo zany ten'Andriamanitra hoe miasa araka ny fiasan'ny herin'ny Satana reo amin'ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra any hoe lainga daholo io satria avy any amin'ny mpanotana io sary io e Andriamanitra mpanota nge ny nampanao an'io e dikan'izay mpiara-miasa amin'ny devoly izy
ny andriamanitra tsonareo zany mpiara-miasa amin'ny devoly matoa mpanota nareo rehefa niaraka taminy mody ampanaovao fahagagana nareo fa fahagagana mandainga avy any amin'ny devoly ary fanasitranana mandainga avy any amin'ny devoly zay ny zahatra misy eo satria andriamanitra tsy meno mpanota iza zany nanaovanareo ny fahagagana io valiny avy any amin'ny devoly io eno tsara ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana ho an'izay ho very zao daholo ny defoan'ilay jesosy tomponareo mamitaka izy fahamitana momba ny tsy fahamarinana miteny zavatra tsy marina foana izy ohatra ny ambasadeur ny samp teny hoe io miaraka amin'io andriamanitra io de tsy mpanota intsony de mamaly daholo ny devoly avy any hoe tsy misy an'izany fa milololanitra ianao de tsy maintsy lena mandeha tany ianao de tsy misy tafotoana ka tsy misy an'izany fa tsy maintsy manota daholo zany no mahaverenao tratra ny fahamitana ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ianao zay no mahatonga ny zay ady amin'ny teny hoe mba ianoe am'izay le tenin'andriamanitra marina fa andriamanitra efa miteny fa izy tsy meno ny mpanota ary ny mpanota de ho levoniny ary reo mpanota reo ny tena famantarana mena anazy araka ny soatra masina mpanao fahagagana mandainga mihitsy ny zareo ny atao hoe fahagagana mandainga mody misy le fahagagana fa ianao fatorany devoly eo rinan'iny zay na tonga ny hoe fahagagana mandainga fa raha ny fahagagana tena marina manafaka olona ny fahotana ny fahagaganana ny fanasitrana tena marina de mitarika olona tsy hanota intsony orinan'izay fa raha ohatrany izy nitondranao makany amin'ny fahotana foana de volona nomenao an'iny ny famantarana fahagaganana fanasitranana azonao de avy any amin'ny devoly raha toka ny rezultat na ny vokatra azonao avy any amin'ny fanasitranana na ny fahagagana de niteraka mbola natonga nao mpanota zany hoe voameno lasa mpanota fa tsy afaka ny fahotana de zany ny atao hoe famantarana lainga fanasitranana lainga avy any amin'ny demonia zay de lazaonanao zany so anao milaza hoe nareo zany ve tsisy famantarana sy fahagagana aminareo na fanasitrana tena manana an'izany zay fa zay tsy mivoy an'izany satria tsy natao voiziny zany ary mihoatra ny mety ary ny aty amin'ny ehosoa le tena marina zay ny maha ehosoa anazy fa tsy mba atao aty zany fa ny atao aty amin'ny ehosoa miaraka am'izay aty de le amonjy ny fananao mba meteza vonjena ny fananao zay ny mission zay aty hoe vonjena ny fananao ojerefa tsinirera ny tenin'andriamanitra hoe ao amin'ny bokyny korintiana de milaza fa tsy ho any amin'ny lantilanta zany ianao any am'le misy any dada iava no ny evakitsika anay zay tenin'andriamanitra zay araka ny bokyny korintiana voalohany korintiana voalohany de ny toko voalohany andin'ny fa adray diso ty teniko ty azokely fa diso korintiana voalohany toko fahenina ele izy efa diso kely toko sy andinymiko anareo teo varina be koa toko fahenina andin'ny fasivy vakitsika mianaran'ny ahosoa vakitsika ty de samy falifaly dolo mianao an'le tenin'andriamanitra mamonjy anao falifaly daholy andre misy tezitety zany fa tsy fanao mila falifaly be mihitsy ntsika rehetrarehetra zay fanandena izy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra zay zany le teny eo hoe ny olona tsy marina de tsy andova ny fanjakan'andriamanitra novinoviny tsy ho any amin'ny lanitrylanitra zany ianao tsy ho any amin'ny lanitrylanitra misy an'io andriamanitra ray any moko ny tena misy anazy any any lanitrylanitra io nokevakitsika izy lanitrylanitra zay satria mety gaga nareo lanitrylanitra zany zany moka kely ten'andriamanitra vetivetikitsika mbola kiaraka zay vetivety kely lanitry ny lanitra aiza ngamba misy an'izay miandrika vetivety kely teknisiana fa ijeren'zay tsika fa ilain'ny olona izy satria matetika loatra amin'ny teny hoe lanitrylanitra de hoe aiza ary zany lanitrylanitra zany any ny tena misy an'io andriamanitra marina io fa tsy io lanitra amboninareo io lanitra amboninareo de volony ao de reo le mpanao voyage astral ny olombelany miaraka ny vezivezy aminazy io mpanao maziny mpanao odiratsy manao voyage astral eo ambony eo ka tsy eo ambony eo le teny amitsika fa ny lanitrylanitra misy atsika de any amin'ny lanitrylanitra ny tena misy azy vakitsika eo amin'ny Deutéronome toko fahafolo andin'ny fefatra ambin'ny folo eto le hitanareo lanitrylanitra zany Deutéronome toko fahafolo andin'ny fefatra ambin'ny folo indro any ava andriamanitra ao ny lanitrylanitra ny lanitra sy ny lanitrylanitra
ary ny tany mba mizay rehetra eo aminy misaraka tsara mihitsy ny lanitra nareo ambony eo de misy koa ny lanitra lanitra any ava ary ny tany zay rehetra mba aminy eo aminy misy zany io lanitra lanitra io enretsika jery toko sy andinana akaiky indray zany ao anatin'ny soratra masina hojerevantsika indray zay ho voninatr'andriamanitra zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo hoe ny andriamanitra tompony zay aty de tsy mbo milanitra ambony io izy no mipetraka fa any amin'ny lanitra lanitra izy no any no mipetraka zay ny teo hoe iayavasy ahosoa mbola ampianariko atsika dolo moa zany efa nomeko atsika any izy fa mbola veriko tsara ny fampianarana manaraka kasika an'io andriamanitra io zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo andriamanitra ve de onny ety an-tany tokoa tsy misy andriamanitra monny ety zany mantsy zay ny tena marina he ny lanitra lanitra aza tsy omby anao koa maika ve fa ity trano nataoko ity ny lanitra lanitra zany satria any io dada iavany io mipetraka any am'izany lanitra lanitra zany izy no mipetraka any amin'ny ciel des cieux zany mazava tsara ngamazay mitsiketra rehetra zany ka le andriamanitra toriny ziady aminareo de tsy le andriamanitra eo ambony eo zany fa le any amin'ny lanitra lanitra zay tsy azo nrehetrarehetra mihitsy ny matao makany satria tsy ho tonga ny loviny mihitsiny izy zay zany ny fanambarany amitsika hoe tena misy ny lanitra lanitra ngamany efa ampy angama zay ny tena marina zay ka lovakitsika amin'ny Nehemia toko fasivy andiny fahenina mbola mikasika am'izay lanitra lanitra zay any Nehemia toko fasivy andiny fahenina ianao de anao rery any no iava ianao no nanao ny lanitra de ny lanitra ny lanitra mba misy rehetra any aminy ny nanamboatra n'io lanitra lanitra io zany de io iava io le andriamanitra ray zay tena tompony fahazavana lehibe ary tena tompony zana to hoe fahefana hoe masina any hoe tsy mahay manao ny ratsy ary tena tsisy faratsiana mahay mitoetra ho aminy eo fa ny fahamasinana zany hoe ny tontolo ny azavana zay tsisy pentina mihitsy ny eo anoloana eo zay na to hoe fahamasinana tena hoe tsy misy zahatra ratsy mahazo manakaiky anazy zany ny atao hoe atsarany io andriamanitra lehibe io ary nitoerany hazavana lehibe ny misy anazy satria izy le fahazavana lehibe voninahitra ho anazy manaka zay voninahitra anao dada malalaka iava ka zay indrindra le hoe tsy afaka makany amin'io lanitra lanitra mihitsy ny mpanota zany de iverentsika am'izay le tena andriamanitra te Korintiana voalohany toko fahenina araky nefa nampianariko atsika teo Korintiana voalohany toko fahenina de andininy sivy ka hatrany amin'ny fahafolo ao zany ovakitsika aminarany Josoa Korintiana voalohany toko fahenina andiny fasivy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina zany hoe metraka fantena zany te andriamanitra hoe ao koa fantatrareo tsara ohatrany affirmation moa zany le izy fanazavany hoe tena marina be ty teny ty nga anao tsy mahafantatra fa ny olona tsy marina ty tsy mba andovan'ny fanjakan'andriamanitra zany hoe tsy ho any amin'ny lanitra lanitra zany ianao aza mety ho fitahana mihitsy nareo areto zany le teny ty hoe aza manaiky ho fitahana ianao fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy ary ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina zany reto zany le mpanota sy ny mpimano sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankiriny de tsy mahazo ny mandovan'ny fanjakan'andriamanitra le hoe lanitra lanitra moa zany mazava azy ka ianao zay mpanota io zany de efa manometeny ianao fa ianao tsy ho any amin'ny lanitra lanitra zany aza mety fitahany ianao ary zay no mahasamafy lay Josoa ziady zay miaraka aminay de mazava azy fa tsy mpanota intsony lozika be zany fa zay niaraka amin' Jesosy kosa de mahita be nareo fa mpanota daholo ianao vavolombelona zany ny misy mpivavaka efa 2 arivo ato amin'ny fanjakana masina eto Madagasikara efa ampitombo nisy nareo ny ampidan-dranomasina zao satria efa mikisakany misy zao ny teny Josoa zay ny atanareo ny fampianarana mandeha be any amin'ny YouTube io sy ny be deabe ny zatra fandefasana fampianarana zao fa efa tsy YouTube rery de efa miteny aminareo za hoe mitodika makany aminareo koa famonjena maiza miaino am'izay nareo zao ny ahafantaranareo le andriamanitra tena izy tsy miha manao teny tsony zay miaraka aminy satria lay mpanota tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra zany efa samy mandinika tsara ny dika zao
mafitsika ny tenin'andriamanitra araka nyvoalaza ny bokyny apokalipsy indray za toko faraiky ambyroapolo andinny fafito ambyroapolo andonge vakitsika ndray tya apokalipsy 21-27 vola tenyle zanak'andriamanitra ihany tya mikasika an'le hoe mpanota apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetavetana izay mandainga fa izay voasohatra amin'ny bokyny fiainana sy any zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra zy ny tenin'andriamanitra eto a zay rehetra mandainga zay tsy masina manao vetaveta tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra io mihitsy de le mpanota ianao mpanota zany resahany zany reraka fotsiny zany anao nanao an'izay nataonao tany tamin'io hoe mba nanompo an'andriamanitra sy ny karazana fa nivaly teny menanao tsy menanao mpanota io andriamanitra io de aza mba misoloika an'izany hoe zay ngefa tsy mpanota intsony aza mba mandainga zay zao anao de fa lasa mpanota ndray ianao ny fitenenanao fa tsy mpanota intsony anao de fa nandainga sady ianao satria anankiraika ihany no mahafaka ny fahotana de zay le tena atao hoe Yahosoano anarany zao mantsy ny tenen'io le andriamanitra tena marina io ary zay ny atao hoe kaliteny ary tsy misy zatra hafahafantaranao an'io andriamanitra io fa tsy zay ihany a zao ny teniny hivaty eto am'izay tsika de hijery le andriamanitra tena marina satria hitanao fa i Jesosy a de nampanota olona ary rehefa mpanota de makany amin'ny mihetsika daholo ny toko sy andiny teo zany hoe rehefa fezina de nanipy anao any amin'ny elo lay Jesosy ny tomponao ary nanipy anao nakany amin'ny elo lay Jesoa ny tomponao anjaranao mieritreritra zany manomboka androany mieritrerety ianao fa zay ady tonga hamonjy ianao hamonjy ny fanahinao ny dianay fa tsy hamonjy anyity nofonao ty ity efa nylazain'ny dada iavany ary nambarany mihitsiny fa efa naverinao vovoka io a vovoka io ka miverina vovoka ka tsy tonga hamonjy anyity nofonao ty zay fa ilay fanahy zay nomenanao zao vonjena zao satria ianao a de misy fanahy nomenanao namboarina tamin'ny alan'ny fanahy ianao zany sy ny aina ary nofonao ianao zany de namboarina tamin'izay nomen'andriamanitra anao ny fofinaina na sy naina ianao ary de nomena fanahy ianao zay ny tena izy ambolo jerevantsika moa zay amin'ny fotoana manaraka hoe misy aina ianao a ary de misy fanahy ianao ary misy vatana de le vatana lasa vovoka fa io fanahy zay hovonjena io de toko sy andina kaikako meko anao a hoe rehefa maty ianao a de makany amin'andriamanitra le fananao iny le hotsaraina iny zay na tonga ny Yahosoa teny hoe hotsaraina ny fanahinao donc avakitsika raha ten'andriamanitra any amin'ny bokyny mpitoroteny a toko faharoambin'ny folo a andin'ny fafito hijerevantsika ny tenin'andriamanitra sady a kasika ny am'izay mpitoroteny toko faharoambin'ny folo a de ny andin'ny fafito zany na hoe eklesiastika zany amin'ny teny frantsay amin'ny teny sinoa moa zany de makaroka anazy io le hoe mpandika tenina dikazay amin'ny teny sinoa fa zany tena tsy mahay an'izany aloha rahateo e de vakitsika mpitoroteny toko faharoambin'ny folo andin'ny fafito ka ny vovoka de hiverina any amin'ny tany ho toyny teo zay le miverinao amin'ny tany ty vovoka anao ty le vatana anao io zay no tonga ndray zay tsy mamonjy an'io vovoka io fa monjy ale fanahinao zahay fa ny fanahy kosa de hiverina amin'andriamanitra zay nanimeny iny hiverina amin'andriamanitra zany le fanahinao ary io fanahy io am'izay le hotsaraina araka ny tenin'andriamanitra hoe hotsaraina daolona rehetrarehetra araka voalazany soatra masina zany zay ny izay zay le hoe hitsara ny zanak'olona ka rehefa nanao ny ratsy anao de ho tsy makany amin'ny elo zay ny zanak'olona de efa nomena fahefany tsara zay le zanak'olona zay donc efa kitsika ten'andriamanitra zay hoe ny fitsarana de efa nomena ny zanak'olona zany hoe tsy maintsy hotsaraina anao zany dikan'izay donc jerevantsika maintsy marikely mijerikely an'izay aloha tsika araka izy a ohatsika rehetra tokantrano zay manaraka ny any ampitan-dranomasina de ndaso ary vakitsika ry amin'ny bokin'ny izy moa zany jerevantsika nyty ao amin'ny jaona toko fadimy andiny fafito ambyroapolo raha vakitsika zany jaona 5-27 ary nomeny fahefany tsara izy satria zanak'olona misy zany ny fitsarana anareo olombelona ny dikan'izay ka raha tsy matonda reo tsipy any amin'ny elo nge ny tsaraina ny dikan'izay ka misy manipotsipy anareo fatany any amin'ny elo any fa matoy anao natsipy any amin'ny elo a de ny tsaraina ianao ny dikan'izay ary io le fitsarana io de ndao tsika vakitsika ndray ten'andriamanitra le amin'ny bokin'ny apokalipsia
toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo ndray fa aleo tsy efa quato mihitsy ngamba zay leo fa raha tsy zany sao de diso le teny tsy maintsy miverina kely anteny soratra masina aloha ny ambasady Jehovah ny Joshua. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo no vakitsika zany. Apokalipsy 20:11 noko any 11 eto zany de miteny hoe misy aneny fitsarany e ka rehefa voatsara ianao de tsy hipeny amin'ny elo zay no tonga na miteny hoe tsy vitany vavanao zany teny zany hoe tsisy maniny zany eo hoe miomana fa misy fitsarana ary anjoanao ty tena maro nakolinao ny anao zany teny zany. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe, nisy seza fiandrianana fotsy lehibe zany ary lay mipetraka eo amboniny, misy lay mipetraka zany eo amboniny teo. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tahony ka tsy nisy toerana intsony fa nisy ina no nandositra anazy ny tany sy ny lanitra izao fa nahitany maty ao na ny lehibe na ny kely nitsangana teo na seza fiandrianana, nitsangana teo na seza fiandrianana teo zany ny kely na ny lehibe de ireo maty zany natao nitsangana teo na seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina de ny boky ny fiainana mandrakizay zany any hoe misy boky zany misy tantarany mombanao sy mikasika anao de hovelarina zany boky zany eo zany ateo hoe ao daholo zany ny firaketana ny mombanao fa io moa tena zahatra tena fa goavana be zany amin'ny lanitra any fa ty mo sarisary fotsiny de zao ary ny maty de notsaraina arak'izay zahatra voasoratra anatin'ny bokyny araka ny asany notsaraina ianao ka ity teny ty le hoe mitsara anao ary rehefa voatsara ianao ka rehefa mpanota de efa mazava le teny te hoe ho atsipany afarimy rehetra afo. Apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy fahavalo lovaka itsika indray zay satria rehefa voatsara ianao de zay de ao andiny fa dimy ambin'ny folo. Apokalipsy aloha 25 aloha vakitsika aloha 25 ary raha nisy tsy hita tao voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zany hoe rehefa tsy hita ao anatin'ny boky le mpamonjy zany anaranao fa ianao mpanota de natsipitany farimy rehetra afo izy alefa ny farimy rehetra afo ianao any ny afotsolo fara mandrakizay mely ianao ka manoro revitra zay ady fa vonjeo le fanahy mba vonjeo le fanahy mba tsy hoany ity nofotinga miraraka amin'ny vovoka eo fa itseanao io lazaiko anao fa tsy anao ty fa ity le mpamonanao ty nofonao ty io le mampanota anao fa le teneanao le miverina amin'Andriamanitra de le fanahy zay avy any io fanahy io le tsy mety maty eo anatinao io ary io le nivonjeny Joshua io ary amonjeny io ny diany fa tsy amonjeny ty vatana anao ty io fanahy le iverina io mantsy de ho tsarainy iny fanahy iny fa ity nga ho tsarainy antsony ty ina no tsaraina am'ty izy any efa lasa vovoka ka tsy misy mitsara vovoka fa le ho tsaraina de le fanahinao no ho tsaraina iny le vonjena izao iny le vonjeny zay ady azao ary tena meteza ianao hamonjy an'io fanahinao io vonjeo izy fa aza ty teny ianao aza ty tena oka zay ny fitiavatena fa tsy mety tsony oka zay zay doka vakitsika ihany koa ny apokalipsy 21:8 apokalipsy 21:8 nefa vakitsika pijereo nge ny rehefa tsy mino an'izao famarina zao anao de tsy hipeny afarimy rehetra apokalipsy 21:8 fa niosa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao diratsy zany hoe ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamon'olona ny mpitsangatsanga sy ny mpanao diratsy rehefa tsy mety nibebaka zany nareo natona ny Joshua de zao de ny mpitsangatsanga sy ny mpandainga ary ny mpanompo sampy dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa ho alefa ao amin'ny farimy rehetra afo sy solofara zany ianao io tenin'Andriamanitra io ka manoro hevitra zay ady aho hoe tsy misangy io Andriamanitra io fa tsy maintsy tanteraka aminao io teny io de ny mbola misy ny fotoana mamonjeny tenanao ianao mamonjeny tenanao anao ozy ianao misy olo amiteny hoe tsy misy an'izany farimy rehetra afo zany aza miteny an'izany ianao doka vakitsika ny teny Andriamanitra ty boky apokalipsy ety doka rotsika kely any amin'ny apokalipsy firy ngamin'ny 14 ngamin'ny zay safi tsy tadidiko tsara aiza misy ny teny Andriamanitra iny hoe ary nisy etraky ny fijaliny
zay apokalypsy toko fevatra ambin'ny folo a andin'ny fafiry zany ty andin'ny fasivy novakitsika apokalypsy 14 novakitsika aminarany Yehosoa vakitsika tsara ty hoe hoanareo teny hoe tsy misy an'izany Andriamanitra mampijaly zany tena ampijaliany mihitsy ianao kanao kosa ngeny ty aditsako anao tsy ampijaliany de bary amin'ny sisa de tsy ho ampijaliany ianao rehefa tsy bebaka ianao de vonoiny ianao ary nisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miainkoaka eo alohana ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany de izy koa nisy sotro ny divay ny fatezerany n'Andriamanitra zay nahidina tao amin'ny kapoky ny fatezerany tsy miaro azy zavatra sady ampijaliana amin'ny hafa jero tsara ho an'io zay nanohitra an'Andriamanitra zany te manohitra n'izao famariana hoe io Andriamanitra io nge tsy tia mpanota ka rehefa mpanota tsy mety mialo anao de ho tsipy eo anatin'ny farimy rehetra hafa eo anao de jereo ty sady ho ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatreny anjely masina sy eo anatreny ny zanak'ondry izy ary nisy andiny faraika ambin'ny folo ary nisy setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana nandro na ala zay mikokeo alohana bibidia sy ny sary efa am'izay zany hoe eto zany de hoe ampijaliana ny fijaliana ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay mijaly mandrakizay eo zany ianao ka iza zany miteny anao mihitsy hoe manjosirany ty resaka fahotana ity fa rehefa tsy ala amin'io didy folo resaka didy folo fa nyteneko anareo hoe ny olona zay miaraka amin'ny didy folo nkeka misaraka amin'Andriamanitra olona mpanoty efa nampianariko atsika maro moa zay teknisianina tsy tadidiko izy fa nampianarina zay tsika nampianarina numéro finy numéro 2 nga maniny hoe raha va ny didy folo azy mitandra mino mitsipy makany amin'ny elo 2 sy 3 nga maniny zay tsy tadidiko teo izy zay ka de eto zany tsika de mita mihitsy hoe rehefa mbola mitandrana didy folo ianao de mpanota itsipy any amin'ny elo anao zay satria mpandika lalàna efa tenenina fa tsy natao an'io mbola tazominao ho any amin'ny elo anao zay reo le ho any amin'ny elo ary mandrosia anao fa tsy maintsy makany ianao ne zay rehefa tenenina fa zay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa de mpanota daholo maneran-tany na tsisy afaka amin'ny fahotana na ray aza ary rehefa mpanota de mazava ny soatra masina tsy mahazo makany amin'ny lanitry lanitra ka rehefa tsy mahazo makany amin'ny lanitry lanitra de tsy maintsy mitsipy makany amin'ny elo ka anjaranao misafidy am'izay hoe anatony n'Andriamanitra ianao sa tsy anatony lay toloiko aminao Yehosoa zao le tena Yehosoa ny antony atao amin'ny azy fijaliana zao le tena ny antony atao namonjy ny fanahy io izy todika am'izay tsika am'le Yehosoa rehefa namonjy ny fanahy io izy de zao ny teneny tam'le olona rehetrarehetra zay nona taminy hoe aza manota intsony eny hoe ary ty teny ty jaona toko 5 andin'ny faefatra ambin'ny folo jereo tsara am'izay le teny le tena Andriamanitra tena marina lay tena izy lay naniraka lay toriko aminareo manerana an'izao tontolo zao tsy mbola eninareo mihitsy zao fampianarana zao ary tsy nisy nampianatra an'izao tseto ambony tany afa-tsy ny ambasadeur ny soarery any zany natonga ny olona misy malahelo be menahina hoe raha fa ny didy folo de izy indray no mitabataba indraindray hita moa zany rehefa teto Madagasikara fa rehefa nomena ny fanampolofolo ino moa nytenenina io hoe tsy natokona ho an'ny hafa firenenana io e fa ny nomenana io de ny Israely rery any ny Israely any ka inona moa nidiranao Afrikana Amerikana Frantsay Anglisy ao anatin'izany sary zany nareo sinoa iza no tena hoe midira ao nareo reny le toe fampianarana avy any amin'ny démonie reny ary zay ny anisan'ny nampanota anareo satria hoe efa hoe any Israely ihany iny azo tandremana ary tsy azo entinareo amin'ny hafa firenena mbola nentinareo raha ty amin'ny hafa firenena zany no marika mampanota anao daholo zany de noho am'izay izy ne enoho ny teny Yehosoa tena tsy mahay manoto intsony zay miaraka aminy zay na toe hoe ny fampianarana voalohany meko anareo de miala amin'ny didy folo tahaka nataoko teto Madagasikara ihany io hoe miala amin'ny didy folo zareo moa sa mbola maheno eto Madagasikara zay zahay eto Madagasikara no mitory teny tetya no ny rana eo za tonga ty io rehefa afaka zany de hitany Yehosoa atao kianjan'ny tempolo raha lehilahy hitany Yehosoa atao mikianjan'ny tempolo zany ty lehilahy ty de ho izy taminy ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjo anao zay raha tsy noho teo zay ny tena famarina le tena Andriamanitra tena marina zay le hoe Yehosoa le nampianariko atsika hoe Yehosoa no anarany satria maninona zay miaraka amin'ny Yehosoa io de zao ny teneniny hoe aza manota intsony
izay zany ny tena toetra n'lay toeka Josoa miteny am'izay miaraka aminy izy hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona anankiray zany tonga amin'ny Josoa de miteny amin'ny olo izy hoe aza manota intsony. Ary zay le teo hoe Josoa naniraka ny ziady zay no mahatonga ny anaraka nateo ambasadeur-ny Josoa satria izy no naniraka mivantana avy any aminay miteny hoe ndana eto ndray ty teny ty anao nga avy aiza anao de za avy any aminay za aiza ny aminareo any aminay mbola tsy hitanao ary tsisy afaka makany fa za ihany ny afaka makany ary afaka makaty ary iverina ny any zay ny zay fa mbola resantsika do zany fa matoa mihitsy ny fanafana fahotana de olona tsy avy eto aminareo tsony le mitondra azy. Ny antony tsy misy mpanota henon'Andriamanitra vao hitatsika teo Andriamanitra tsy meno mpanota ka raha mpanota koa ny ambasadeur-ny Josoa tonga ety aminareo de tsy meno anako izy dikany zay fa matoa ny ambasadeur-ny Josoa tonga ety aminareo de tsy mpanota intsony zany hoe ziady zany tsy mpanota zany tsy mbola nandalovana fahotana zany ary tsy ny ary tsisy kiany amin'ilay eo anatrely naniraka azy izy zay le izy zay satria hoe aza manota intsony zay le teny eo Andriamanitra marina io ary zany ny ainany ziady ary zay rehetra miaraka amiko efa roa arivo eo ny zanak'Andriamanitra ty Madagasikara efa tonga am'izany toetra zany hoe tsy mahay manota izany tsony mbola hoenareo moa ny témoignage na ny fijona vavolombelona tena tsy mahay manota intsony ny atao amin'ny fanjakana masina ary tena tsy mahay manao an'izany fahotana hoe manota izany tsony ny olona ato satria mbola naveriny Josoa fandroana izy de ao amin'ny fampianarana rehefa avy eo mitsika de jery hoe inona ny antony ilazana fa tsy mahay manota ny olona atao amin'ny Josoa zay ndray ny fampianarana rehefa avy eo inona ny ilazana fa tsy mahay manota ny eo amin'ny Josoa inona ny antony ho jerevantsika ndray zay ny fantena resin'ny teknisana vetrany satria ho alefa rehefa avy eo zany de ho jerevantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 9 zany dikan'izay zafatindrindra Jaona 9 hoatsika rehetra ny tokantrano afaka manaraka atsika zany andininy raika ambiny folo Jaona 8:11 ino tsara ndray nge ny teny Josoa tamin'ny teny faharoa nomeny Josoa le olona niaraka taminy zay ny eo namrehetra zany de nomeny an'ity teny ty ndray ary izy tamindra vehivavy tsy misy tomboka satria vehivavy tratra ny jangajanga ty hita ity leo avaka tsy olona andininy 10 mihitsiny aleo fa tsy manino fa mety hoe de hoy Josoa taminy iza koa raha vehivavy de tsy manameloka anao satria vehivavy io resany io le vehivavy ny jangajanga zany mandehana aza ary am'izao sisa zao kosa aza manota intsony tena ny tsindrina mafy mihitsy raha hitanao amin'io televizion le hoe aza manota intsony zay ny voalaza soatra masina mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony mazavabe zany ny soatra masina amintsika rehetra zay mijery ny tokantrano fa misy mpandika teny moa zany le teny anglisy ny français ary ny teny rosiana azafady sy sinoa de samitsika manaraka an'le teny fa mazavabe mihitsy le teny le zanak'Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony zany teny zany le teo tsy azo angalarina satria anao nge tsy hiala am'izany hoe manota zany ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe ato amin'ny Josoa rery any ny misy raha tsy mahay manota zany tsony azay mahatonga hoe tsy azo angalarina io fampianarana io raha mahainao ty fampianarana etiny ziadiady ina de tsy azo angalarina io ary ny ozy ziadiady hoe raha ohatra n'za de ve tia tany tahaka anareo de mitovy ihany nataotsika rehetra samy miara-nitory an' Jesosy na Jesoa de samy mpanota daholo zavatra marina zaniko iny Jesosy Jesoa iny na mpanota olona iny ka raha ohatra n'za ve tia tany ohatra anareo de mpanota ohatra anareo koa ny resultat toriko tao fa za ziady aza matoa tsy mpanota ohatra anareo tsy ave ty aminareo izy nydikan'izay ho azavaiko daholo zany sara zany eo riana kely eo fa ny zava-dehibe amiko ankehitriny de anao hoe mamantatra eo Andriamanitra tsy meno mpanota ka mba mielasy mandrosira atao amin'ny toerana io ianao io Andriamanitra tompolo eo mihitsy nge tena Andriamanitra ratsy saina manipolany amin'ny eny io mpamita bahoaka mihitsy ianao tefa ny fitany fotoana ny amonjinanao zao de mahaizy anao mandanjalanja lalakalenao vonjeo ny fanahanao zay hitatsika zany Andriamanitra ito aza manota intsony izay le Josoa zay zany mahatonga ny Josoa sy Jesosy tsy mitovy mihitsy ary vavolombelona zany Josoa zany zay ady zany
hitanareo tsara zay nanao fety narefa tamin'ny video to efa hitanareo iny a iny reo na to hoe zanak'andriamanitra afaka tamin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony ary zay ny entsoina antsika rehetra firenena maneran-tany miantsonareo mihitsy ny ziady azy zay nandreny fampianarana nisy olona teo amin'ny 5 million maherinareo nandreny fampianarana jery tazana fotsiny nareo za maniraka hoe aza mitazana intso fa tena jireo misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 160 million nga 160 000 vues nareo nijery am'le fandarana hita daholo reny ny etsoko hoe mba jirevo le fampianarana fa zatao mandalo fotsiny ary misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 23 000 nga amin'izao ny abonné amin'ny sitany Eosoa aza manao abonnement fotsiny tahaka an'izany fa tena jireo le famonjena ny fananao mba avonjeo le fanahy tena miteny amin'ny rehetrarehetra mihitsy izy ady aho hoe mba avonjeo le fanahy aza mena fitoerana tsony le devolo manimpenareo any amin'ny hely de io andriamanitra tsy izy niaraka taminareo na iza ny andriamanitra tomponareo tany ny anarany de nampanotanareo rehetrarehetra tsisy izy ireo tonga zy ady amonjen'le fanahnareo ny fanahnareo no vonjenay hovonjeko metezi nareo ovonjena fa ny mpanotanye tena makany amin'ny hely ho any farimy rehetra hafa ngenareo zay ve nirinareo ten'andriamanitra tsy azo ivalozana anio mbola betsaka ny zavatra iresako eto fa izao kotsiny tena mba vonjeo aingana ny fananao fa raha maty am'izao nge ho ay ianao de any amin'ny hely raha maty am'izao nge ianao de ho any amin'ny farimy rehetra hafa sy solo fany ny afarany matinio zany samy hoe mandinika tsika rehetrarehetra jereo tsara ny bokin'ny apôstôly raha nanotra ny apôstôly amin'ny bokin'ny izany hoe jaona voalohany hoe zay rehetra miaraka amin'io andriamanitra iny ka tsy mahay manota intsony jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 andininy 5 sy ny 9 zany zao ngeno tsika ty fa ireo mpanota reo kosa de avy any amin'ny devoly ho jerevantsika tsy rehefa avy eo ary efa afaka manomana fanontanianareo fa ho valiko le fanontanianareo rehefa avy eo jaona voalohany toko 7 andininy 5 ary fantatrareo fa Yahosoa no naseho anaisitra ny ota izy moka le izy eto tsisa fa Yahosoa ary tsy mba misy ota ho aminy manaisitra ny ota mihitsy ny izy zany ary zany zao tsokanao zao hoe tsy misy olona miaraka amin'io andriamanitra io zany ka hoe mpanota fa raha vao mpanota ianao de roan'io andriamanitra io nge ianao tsy mety miaraka aminao zany angizy hanany ary anao oatsipiny amin'ny farimy rehetra hafa azy ianao ka ino tsara ny teniny hoe fa rehefa tonga amin'ny Yahosoa kosa ianao de izy no seho anaisitra ny ota ary tsy misy ota intsony ianao rehefa tafaraka aminy io jerevi tsara io tsy misy ota ntsony zay ho aminy ao ianao nge zany teneniny zany de inona zao mampisalasanao tsy anatona ny Yahosoa am'izay inona ny antony avinavina ve aza manao an'izany avinavina zany tsony andao manapa-kevitra anatona ny Yahosoa ianao satria zao ny zavatra nataony zao sambatra be nge ianao misy ny arany tena feny fikortanana ny lalanao ary ny afaranao lasa nanao contrat amy devoly mihitsiny tonga eto zy ady aza matahotra an'izay contrat ny fanaovanao tamin'ny devoly fa andao hiaraka amin'ny Yahosoa fa izany le tena andriamanitra nanamboatra anao ary zany natonga azy nanaiky ny atony atao amin'ny azy fijaliana ary zay natonga azy namonjy anao nandatsaka ny rano anao ho fanavotana anao ary zay raha zay no nalatsaka de atonga anao tsy anota intsony zay ny tena izy fa raha mbola mpanota tokoa inge anao raha izy nandatsaka ny rany matymaty fahatany ny zanak'andriamanitra iny efa fantatra fa ho mpanota ihany anao resultat ina ny idinako nakety raha ohatra ka ho fatony zany za ohatra za le problème nefany nina tonga namba ho akety le olona mpanota ka mila vonjena de ny solution izy le andriamanitra tompony za rehetra hoe raha monjy andreo ary ianao satria tianao reo de tsy maintsy maty ianao de zay vovovonjy reo de afaka mifahotany reo de tsy manota intsony reo de raha nidina tokoa ve za de nanaiky aho ho faty nefa rehefa aveo ndray mbola miverina mpanota ihany reo olona reo ka tsy maty antoka ve le fandianako nakety tsy matymaty fahatany mihitsy ny ve zany dikan'zay zay ny azoko anoarana anazy aminareo ianao koa mandraisany zany toerana zany matymaty fahatany ianao raha ianao nanao an'izany plasy zany fa mateo anao na vita nidina nakety mba monjy ny olona raha mitena le zanak'andriamanitra tena maro ny Yahosoa za raha ohatrany ka tena nidina nakety za raha izy zany tiako tenenina de mba ny resultat tsy anota intsony le olona ary afaka mifahotana de tsy mahay manota intsony raha izay de lozika nidinana makety fa le ianareo tena tsy izy mihitsy ianareo de naverinareo hoe zay nata hoe mpisantoka iny Jesosy satria
sy miaraka aminy mpanota tsy ilany atina teo amin'ny azy fijaliana ary tsy vakiny loanao nampanota azy fa Yahosoa kosa tena marary mihitsy ny izy raha ohatra ka mbola mpanota ianao tsy mety amin'ny mihitsy izy efa zenona tonga anazy nidina tety ary zay le tena Yahosoa nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana tonga mamonjy ianao fereny ianao amin'ny azy ao amin'ny 9 izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota tanao zay zany le tena Yahosoa nandatsaka ny rano raha vao tonga ho aminy ianao de tena tsy manota intsony tsy mahay manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy ary tsy mahalala azy na iza zany mpanota de tsy nahita an'io Yahosoa io tsy mahalala an'io Yahosoa io mantsy le tena Andriamanitra marina le anareo zany tsy izy daholo zay anareo rehetrarehetra any na iza Andriamanitra antsonareo any de tsisy izy daholo mbola ho anaporofo aminareo ny mamarina zao Yahosoa sy dada iray ava zao ho porofoko aminareo mihitsy io fa io aloha ny teniny fitanao zay de no tsara am'izay fa tena tsy mahay manota zay ato amin'ny Yahosoa ato amin'ny 15 izy amin'ny 15 aloha vaketsy io ny 15 ho anareo zay mpanota de mbola meko an'ity teny ity izay rehetra manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany zay no meny anareo mpanota io avy any amin'ny devoly nareo zany hoe zanaka devoly zany ianao toromarika eo meny zay ady aza mipetraka ao anatin'ny plasyny devoly tsony aza mety mipetraka ao plasyny devoly tsony fa ndao iverinao amin'ny Yahosoa am'izay zay le izy zay fa ny mpanota zay ianao io de avy any amin'ny devoly ianao zay soatra masina vous êtes du diable zany hoe ny devoly ny dadanao zany io le tenen'ny Yahosoa hoe devoly ny rainareo satria nareo tsy mety miheny ny teniko ho anareo zay tsy mety miaina zao hoe afaka ny fahotana zao ary tsy ilonareo zany devoly mihitsy ny anao matolo manao zany tsy zaranao raha ve voavonjy ianao John 8 43-44 no vaketsika zany John 8 43-44 le olona tsy mety mihaino ny teniny Yahosoa sady tsy mety mahazo ny teniny de teny valy teny mena anareo na hoana no tsy azonareo ny teniko na hoana no tsy azonareo ny teniko ho an'le olona tsy mahazo ny teny hoe tsy azoko zany mieritrereta fa avy any amin'ny devoly iny ianao izy ny teny Andriamanitra satria nareo izy tsy mahay mihaino ny teniko izy Yahosoa inona ny antony zao ny antony mahatonga reo tsy mahay mihaino ny teny Yahosoa io ianareo de avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitakeny rainareo no tianareo atao zay no mahatonga ny hoe tsy tianao ty teny ty fa le planina ny devoly ny mahafinahitra anao le angalatra mon'olo hijangatsanga ho any amin'ny boîte de nuit sotro toka sy anao zao fadalany rehetra zao ka zay le rainao zany le tiany rainao le ataonao io zay no mahatonga ny hoe avy any amin'ny devoly ianao satria ny devoly ny mpanao an'izany sy mampanao an'izany tsy mieritreritra ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha hovonona ianao fa mba mieritrereta ary tsy mitoetra amin'ny marina mihitsy izy satria tsy misy marina aminy mpandaingo io devoly io tsisy marina aminy ny amona anao ny tanjona fitapitany ianao hoe andana misotro toka de mba milamina rehefa avy eo loza ny manjo anao nefany andana ny mihinana rongony de milamina ny sainao rehefa avy eo mivadika zomby iny afarahanao rehefa avy eo zava-doza mihitsy mba mamonjy am'izay ny fanahy tonga ny ambasadioka ny Yahosoa mampianatra momba ny Yahosoa le tena mpamonjy hamonjy anareo ny natombavanay manatona ny Yahosoa manatona ny Yahosoa tena miantso anareo ary mandidy anareo am'izay manatona ny Yahosoa didiko ny fanahinareo mivereninareo any amin'ny Yahosoa am'izay ry fanazy avy any aminay mahaiza mihaino ny teniny ziady am'izay nareo miverena daholo nareo aingana aza manaiky hoetiny io vatana mankany amin'ny fahavereziny io ny tanjony mandrenesinareo ny feno ziady azy ao onjeo ny tenanareo ary mandidy ziady any nofo rehetrarehetra zay mandray mahaiza miverina amin'le mpamorona anareo nareo aza mety vonoana devoly-tsony onjeo ny fanahinareo jereo nge ny atsarana ny tenen'ny Yahosoa am'izay ato amin'ny 15 ato jereo nge ny amin'ny Jaona voalohany atoko 7 mba jereo nge zao atsarana zao Jaona voalohany toko 7 ary zany ny tena atsarana zany zay miaraka amin'ny Yahosoa tena manana zao atsarana zao mihitsy izy Jaona voalohany toko 7 andin'ny 15 zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota tanao tany de tsy manota nefa nateraka io Andriamanitra io satria ny voly mitoetra ao anatiny
ka tsy mahay manota izy satria naterak'andriamanitra. Zany le ten'andriamanitra tena mary. Tsy mahay manota izy satria naterak'andriamanitra. Zay le tena izy zay. Ato amin'ny Ahosoa ihany ny olona tsy mahay manota intsony. Rehefa mbola tsy tonga amin'ny Ahosoa izy dia mpanota izy. Lozika be zany. Rehefa mbola tsy tonga amin'ny Ahosoa ianao dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary raha milaza ianao fa tsy mpanota nefa tsy atao amin'ny Ahosoa dia mpandainga ianao. Fa ny atao amin'ny Ahosoa rery ihany rehefa tonga amin'ny Ahosoa izy dia afaka ny fahotany dia tsy mpanota intsony izy. Ny farana hatreo ny fampianarana indray hiditra amin'ny fampianarana laharana manaraka indray tsika dia laharana fahaenina fa izay aloha ny amin'ny androany dao tsika ary hivavaka marana zay teny zay ary hivavaka atsika. Raha saotsika sabotonga soa aty amin'ny Ahosoa tena faly sy ady any mandray tanànanareo tongava tena tongava soa iverinao any amin'ny lanity lanta dao lange ny fananareo zay mandray tahiny Ahosoa daholo nareo. Dada Maria avao voninahitra ho anao mandrakizay. Zay ady manandratra anao ary manome voninahitra anao. Zay ady mankalaza anao ary midera sy manome voninahitra mandrakariva mandrakizay. Misandrada dada any amin'ny avo indrindra. Efa ianao no avo indrindra fa mbola manonona ny hatsarana foana. Dia ny hatsaranao sy ny hasoavanao misandrata any amin'ny avo indrindra dada Maria azy efa any amin'ny avo indrindra. Voninahitra anao mandrakizay. Da io ny teny rehetra hitondra soa amin'izay rehetra amin'ny aina ary hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha. Da io ny teny hamonjy ny olona ny ianao dada Maria ary emerina ny fanahy rehetra izay eo voalahatra ianao ho any amin'ny lanitra lanitra. Voninahitra anao dada malala matroka fefa miasa ianao ary haniraka ny fanahinao masina ianao ho amin'ny famerenana ny olona isam-batan'olona hitodika ho any aminao indray. Voninahitra ho anao dada Maria amin'ny anaranao Ahosoa nanaovana izany vavitatitra. Halleluia, amen. Dia mirahasoantsika rehetra ho tainao soa ary ny fanontaniana izay tokony ataontsika androany moa zany tamin'ity fampianarana teny dikan'izay dia ataontsika eo amin'ny laharana fahaenina satria mbola mitohy ilay izy dia amin'ny fahaenina amin'izay tsika mametraka fanontaniana daholo dia mirahasoantsika samy tainao soa amin'ny fotoana manaraka vetivetika velona tomboka.